alaka misy feno arivo mba hampivarahontsana ny fianaky ny coronavirus. Fandravana tsy ara-dalàna ny tsena manao didiny be sandry ny ben'ny tanàna mitsipaka izany ny mpamatsaina. Fiantraikan'ny Covid-19 ahina ny isian'ny krizy ara-toe-karena hoy ny filohany CFM. Alakamisy 20 Jona 2020 ampakafaliana omba ampirarintsoindray tomboky lasy tomboky vavy ny rabananao atokantrano tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny MBS amin'ity takariva ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajany izay araka izany hitoetra araka amin'ny MBS indray hatramin'ny farany. Ny tatitra makasika ny fianaky ny coronavirus eto Madagasikara avy eny amin'ny foibaim-pibaikona mikasika ny coronavirus no entsika manomboka ny vaovao. Eto amin'ity androany ity dia nisy 120 indray ireo tranga vaovao ho an'ny olona mitondra ity tsy mikaretina ity eto amintsika. Tafiakara 309 ireo olona mararina izany valana retina izany amin'izao fotoana izao. Ny 20 amin'ireo olona ireo dia avy any Toamasina, ny 20 avy eto Antananarivo, ny 5 avy amin'ny Fianareva Atsinanana, ny ray avy any Moramanga ary ny ray avy any Soaneranivongo. 10 no maty hatreto araka ny tato-baovao azo, 4 ny marary mafy ary amin'ireo olona 23 kosa no efa nahitana fahasitranana hatreto raha an'ireo olona voan'izany eto Madagasikara. Fa ny tranga io ariva io ihany koa dia vaovao amin'ny trangam-piarahamonina ny trangana firetana trano indray teny anaty azo isotry tamin'ity ariva ity tonga teny atoerana nanao fanadiadiana moa ny namanay ny zavandre maefa sy Mathieu Princy. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao, maitsy nisy noraisina intsony ny trano fonenana retim-ponina. Raha loharambavao dia tokantrano iray namela lafo tao an-trano no fototry ny afo. Saika trano azo avokoa nefa no teo amin'ny manodidina ka isan'ny namparitaka ny afo aingana dia aingana. Ny zava-misy aloha dia zao hoe trano mpiasan'ny fokotany ny rehetra trano mpiasan'ny RF2 may tsisy azo ndraisina ny mpananany. Misy koa orinasa kely anankiray izay mpanendy kafe dia ny rehetra ao anatin'izay ihany koa zany. Misy tanàna maromaro zany dia tsisy be dia be zany dia atranotrano brika aza misy tratra ao amin'ilay izy ao. Maromaro ihany satria tena tsisy azo ndraisina mpananan'ilay olona. Tsisy azo ndraisina izy amin'ny fotoanany rehetany izy tsisy teo daholo ny ankamaroan'ny trano fa mbola tany am-pierinasa daholo. Avy amin'ilay trano avato zany ny atombohan'ilay afo fa li zany raha voavonjy le afo avato an'ilay trano tsy tokony hitatra le afo fa noho ny avato an'ilay trano avato dia tsy voavonjy tsony le afo zay no tonga l'izy nisy an'ilay rivotra koa le izy tonga tsy voavonjy tsony le afo. Fotoana fotatio ariana no tonga ny mpamonjy voina rehefa niezaka namono ny afo ny mponina teo manodidina. Ny fitaovana tsy ampy satria ny rano tsisy. Ny ranom-potaka no ampiasaina atao hoe ranotay mihitsy ngamba amin'ny ifehezana anazy. Ranotay mihitsy. Zao mahazo anay zany ny pompier tsy araka ny tokony atongavana fa tara ny pompier. Eo amin'ny ampoly isan-jato ny afo ny efa voafian'ny fokon'olona zay ny pompier va tonga surtout mbola atao hoe tsy ary fitaovana. Ny fitaovana zany ny pompier mbola atao azo lazaina hoe tsy zarzary satria efa tonga ny pompier mbola mikonona adiny ray adiny roa mbola tsisy rano mbola dia sahirana izay. Tapy-dalakale alahelo sy tomany no hita taratra teny amin'ny tarehan'ireo traboina miandrandra fanampiana avy amin'ny fanjakana araka izany izy ireo. Zay tompoko zao tsisy ale zay hoe ay zay ny atory ny angatahako amin'ilay mba mpitondra fanjakana mba jereo zay madinika zay mahitsano fa nanetanay raha mahay daholo tsisy azo ndraisina na kely ary. Eo ny valerany efatra tsy ho ngamba raha ohatra hoe akoty le izy ny etaketana kely sy ny isan-karazany dia amin'ny atao dia zay ny valerany mahay tonga tsisy hitoranay aloha zao zany fa tsy mbola hita zay hoe aiza zany ny tena hitorana anay izy anao satria zay manofa trano dia tsy hita izy hoe aiza zany mipetraka aloha amin'izao dia hoy aho mba mangataka fanampiana zay amin'ny fanjakana. Mbola hitoetra amin'izay lafiny ara-tsosialy izay isika tsikaritra fa atao anatin'izao fotoana misy atsika izao dia mbola mitombo isan'andro ireo trano ravainy ny komina Antananarivo renivohitra etsy Analakely etsy. Nampiatso-mpanao gazety indray androany ireo tompona tsena rava fananana ary notroniny ireo mpanolontsaina ny tanàna. Ny andinidin'izay vaovao izay eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tsy misy alaharo, tsy misy dinika fa dia manampy tsofina trano ny mpitantana ny tanàna eto Antananarivo renivohitra na dia efa milavolefina manoloana ny fahasahiranana azy ireo mpivarotra. Didiko fe lehibe ny any ben'ny tanàna, mizeriziry amin'ny fandrotanana.
Amiko aloha zany monsieur le maire dia midika tsy fanajana ny zon'olombelona zavatra nataonao matoa tonga dia niravana tsisy indrafo tsisy famindra-po kanefa ao anatin'ny convention gentleman maire teo alohanao nanambara izy fa raha misy fandravana ny tranonao na ilana rentany dia mba mety 3 mois ianareo nefa indrisy fa tsisy zany fa 2 jours fotsiny menareo dia niravana avy hatrany le izy ka maninona raha mba asinareo le fanajana sy ny zon'olombelona fa zay ny olona sahirany zay tompoko le anisan'ny ravatsena dia zay tompoko manana tena hoe monsieur le maire zay vidinay dia olona manana fo olona mitsinjy ny vahoaka majinika nefa tompoko dia ankehitriny dia niravana ihany zay efa nangataka fampiresahana tamin'ny tao amin'ny tompona ndraikitra zay tao amin'ny lapa nefa dia nasena napetraka fotsiny numéro fa hatramin'ny androany mbola tsy voantsy zay fa niravana ihany ny tranonay alohan'ny anaovanay ihany trano tompoko dia tena nahazo alalana zay ary teknisianina ny commune mihitsy nametraka anay teknisianina ny commune mihitsy nanao plan ny tranonay manana fanamarinana mampivarotra ara-dalàna mandoa abonnement amin'ny commune ara-dalàna izo ny taratasiko ara-dalàna manana autorisation nanorenana ny tranonay tena mijaly izay ankohonana mpivarotra rehetrarehetra mahandro izay raha ny tranonay amin'ny anapitrisany maro ny volanay menakavy nanorenana andreny izahay rehetra zany nivondro izay mpivarotra irahina hoe andeha ho any monsieur le maire ifampiresaka hoe aizany maromaritra iraisana amin'izao fandravana natao sy mbola ho atao izao mitazona ny tenin'ny meny ireo mpanolotsaina amin'ny rahina hiaro ny tombontsoan'ny vahoaka-trany hitsipaka hatramin'ny farany izao fandrodanana tsy ara-dalàna ataony ny mpanatanteraka izao miseho azo tsy azo fefena tsy hoe fesy mandidy mpitantana fa dia manao izay taniny kibiny izy raha tao hoe fa miteny ombenombeny fa tsy baikonizaniza ka dia izao zany le tsy baikonizaniza manao an'izay eritreriny sy izay tiany atao ny mpitantana ny tanàna ankehitriny tsy maintsy hisy ny fifampiresahana tsy maintsy hisy ny fijerena araka ny lalàna hoe inona ny zavatra tokony ho atao raha toa ny mpanatanteraka ka tsy manaja ny fanapahana izay raisin'ny mpanolotsaina lanim-bahoaka voafidim-bahoaka eto amin'ny tanàna Antananarivo ka tsy maintsy hoeninareo ihany zany ny toyany mahakasika an'izay fa izahay tsy hipetrapetraka amin'izao kosa manoloana an'izao zavatra mampalahelo mianjady amin'ireo mpivarotra izao tsy aivina fa 7 nanday ity fandravana ity ny 4 nanaiky ary ny rotsina ny hevitra midika avy hatrany fa fanosiosena ny zon'ny mpanolotsaina izao fivadiana amin'ny hevitra tapaka izao raha olona manara-dalàna zany ny be ny tanàna Antananarivo feheziny lalàna reo ambany lalàna rehefa zavatra tsy laniny ny mpanolotsaina dia tokony tsy tanterahana izay mpanolotsaina izay nitsipaka n'izany fanapahan-kevitra zany dia mijoro hatramin'ny farany ny amin'ny fanapahan-kevitra izay niraisinay ary tsy hamela ny reto mpivarotra reto irery manoloana n'izao zavatra manjoa mampalahelo miatra amin'izy ireo izao ho fantatra ao arin'ny fivoriana ara-potoana manaraka izay hanomboka rahampitso indray moa no toy n'izao raharaha izao vahiatrika fivoriana ara-potoana faharoa indray ny filakevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra manomboka rahampitso 10 andro no anatanterahana izay eny amin'ny lapan'ny tanàna eny ary misy ny lahadinika maromaro hodiniana ao anatin'izany kanefa efa misy amin'ireo lahadinika ireo sahady no mampiaya ny mpanolotsaina ny andindiny izay ao amin'ny sariny Andra Kotomalala hatrany lahadinika 5 indray no hodiniana mandritra ny fivoriana ny filakevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra tsy misy resaka amehana ara-pahasalamana mihitsy ny roa amin'ireo dia efa nodiniana nandritra ny fivoriana ara-potoana farany tamin'ny volana Melasa teo ary efa notsipahany maro anisa ny fandaniana azy zao anefa dia mbola ikirizana indray ny andiniana izany fandrony izay mpanolotsaina dia mbola manoantso avy any atseto hoe ara-dalàna ve le izy fa inona ny antony hitondrana an'le izy teo aminay ho deliberenay nefa tsy lany le izy mbola ho taterahana akoatr'izay na izao mbola misy zavatra tsy lany zay ahetronana indray ivory averina any ipaminy io efa tsy lany dia mbola averina ka maninona moa raha najanona koloha io na naverina satria tsy laharaha-pamehana aloha ataontsika angamba fa misy zavatra mitsanga izao tsy mbola laharaha-pamehana aloha hatretra izay fa dia eto zay dia milaza fa hita eo nitoy an'ity raharaha ity ary anomboka rapito zay iverina no session dia eo tsika mahita anazy dia zay zavatra zay angamba dia tsy hay mihitsy hoe inona ny tombotsoan zareo manokana reo hoe zavatra efa tsy lany teo anivon'ny mpanolotsaina ve dia terihana fotsiny mbola ho averina hafa ho antanina anazy angamba inona ny anton'izay sa hoe misy kolokolo sa misy inona tsy fantatra
fa dia ho antanina rapitso moa zay zavatra zay fa efa tsalany a mbola averina nefa ny tsalany sasany taterahany ihany dia tsy hay aloha fa eo tsika mahita anazy tsaivina fa ny andininy faharoa amby 30 amin'ny fitsipika anatiny ao amin'ny filan-kevitra dia manipika mazava tsara fa tokony isy tapakandro ray natokana ametrahana fanontaniana amin'ny lehiben'ny mpanatanteraka fotoana izay ahafahana mahazo fanazavana mikasika ireo loha hevitra lehibe manandanja nefa tsy tafiditra ao anatin'ny lahadinika. Fananao fanadihadiana tamina mpanao politika iray ny mpanao gazetiny MPS androany ny hevitry ny atoko manoloana ny fitantanan'ny fanjakana ny krizin'ny coronavirus eto amintsika sy ny fiatrehan'ny malagasy izany fiparitahan'ny coronavirus izany. Asina Andriamalala sy Manora Andriamalala. 30 isan'andro farafahakeliny ireo olona vao marina fa mitondra ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara efa ho iray volana izay. Tamin'ny lahateny izay nataon'ny filohan'ny repoblika farany teo nambara ny fahavoafeny fiparitahan'ny coronavirus eto Madagasikara. Tena izay tokoa ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Ny tanindretra lohatra eto dia mitombo hatrany ary miparitaka amin'ny faritra hafa manerana ny Madagasikara ity valanaretina coronavirus ity ary mitombo hatrany ireo forme grave sy ireo namony ainy. Tsapa tokoa fa tsy voafehitsika aloha hatreto le ataoko hoe ny fianaky ny coronavirus. Ny antony raha jeretsika angamba le courbe miakatra foana izy ary isan'andro eo moyenne na olona 700 isan'andro no mitondra le tsimokaretina. Zay aloha afaka resahana hoe tsy voafehila izy hatreto. Donc zany mety misy mesure zay niraisy ny fitondram-panjakana tany aloha mihitsy no tsy mahomby ary tsy afahantsika miteny hoe voafehy ilay tsimokaretina coronavirus. Ny faharoa manarak'izay koa zany ataoko hoe lay tsy fitenenina ny fitondram-panjakana le mangarahara makasika no test io no mety antony nahatonga an'ilay olona tsy mivaky lohatsony amin'izao. Satria raha tsongaiko fotsiny tsika nahazo fanampiana avy amin'ny AFD afahana mamatsy 1000 tests par jour ao anatin'ny enim-bolana. Tsy teneniny fitondram-panjakana izany. Ka io zahay hoe jereva aloha le maika le laharam-pahamena ho an'le vahoaka satria ny kibo aloha noana izao. Mila mampitombo ny taham-pamokarana aloha zany fitondram-panjakana satria any no filana voalohany eritreretin'ny vahoaka hiatrehana an'ity coronavirus ity. Fandevadika amin'ny pejin'ny toe-karena isika betsaka amin'ireo sehatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no tafalatsaka tanteraka ao anaty fahasahiranana sy mandry tsy lavoloha ihany koa ireo tompon'andraikitra maro. Vokatry ny krizin'ny coronavirus eto amintsika dia manontany tena ihany koa ny olom-pirenena hoe hatraiza ny fiatrehana no mety fiatraikan'izay ao amin'ny lafin'ny toe-karena. Jessica Miray sy Tahiriny Aina no nanao ny angom-baovao. Betsaka ary tena betsaka ny fepetra noraisin'ny fanjakana hatramin'izay nisy ny valanaretina teto amintsika izay. Ny ankamaroan'izy ireny anefa tsy nisy voahaja avokoa. Isan'izany ohatra ny fihibohana. Noho ny olana eo amin'ny fiainana andavanandro fa indrindra noho ny fahasahiranan'ny vahoaka. Ary ny tena tahorana aorinan'izao raha ohatra vitatsika ny fitantarana io. Ny tena tahorana zany dia ny isiany fipoahana ara-tsosialy. Atahorana dia atahorana tokoa ary atahorana koa ny crise économique. Ny firenena rehetra zao firenena-dehibe dia centaine de milliards de dollars, centaine de milliards d'euros no atokany hanarenana ny toekarena. Tsika malagasy ve mba efa manana vinavinana azy amin'izay zavatra zay. Efa niroso tamin'ny déconfinement ny faritra sasany teto amintsika. Aiza ho aiza ny fepetra raisin'ny fanjakana ondrinan'ity krizy ity toa tsy hainona feo mihitsy. Hoe ny fizarana vola tsy dia mety loatra fa tokony hisy azy fa miteraka ady izy io amin'izao fotoana izao satria misy olona tsy tokony mahazo, misy olona mahazo izy menakavy ihany no mahazo na manjary miteraka olana ndray ho antsika ny zavatra tokony hamahana olana. Fa ny sokevitra natolotra dia hoe aleo asiana ny asa tana maro na ny IMO ohatra. Anisan'ny fanentanana nataon'ny filohan'ny CFM ity IQ ny tokony ifampiresahana sy ifampianona amin'izao fotoan-tsarotra iainany firenena izao. Tsy tokony ilaza mihitsy ho izy ny fanjakana tahaka ny hoe izahay izao ny eto dia izay tianay no atao. Ady iraisana ho izy ny COVID-19 ka tokony araha-mientana.
Fa manoloana ny resaka mandeha ny amin'ny fiparitahan'ny valanareta coronavirus eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao dia resaka tamin'ny mpanao gazetinay androany ny ben'ny tanàna na alakamisy feno arivo antony resaka tao anatin'izany dia ny fiparitahany aretina eny antoerana eny nresadresaka tamin'ny ben'ny tanàna izy ireo izay anisany mampivarahontsana ny vahoaka eny antoerana sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Asin'Andre Malala sy Andry Rakoto Malala. Commune iray tena ahitana tranga coronavirus be indrindra ny commune Analakamisy Fianarivo raha ny eto amin'ny faritana Analamanga raha araka ny fanazavana nomeny ny ben'ny tanàna any an-toerana. Efa ho tapa-bolana izay no nahitana ity aretina ity ao amin'ny commune tsy lavitry ny Renivohitra io. Amin'izao fotoana zany raha ny antotanisa izay nampitaina amiko 50 zany nisan'ny olona voan'ny coronavirus efa testé positivement zany io, efa positif izy zany 50. Dia amin'ireo misy ary amin'ny faritra avaratra ny misy antsena zany dia misy an'ty amin'ny faritra Votovorona mahazatra antsika Antanety 2 moa ny anarany amin'ny ara-panjakana. Ety Antanety 2 misy tranga anankiray izay olona anankiray zany le nilazaiko hoe nakany Toamasina izy dia izy no nitarika an'le fahavoazana teo amin'le mpiray tanàna satria izy tompo-trano dia be mpanofa-trano dia maro be no manodidina azy dia indray azoma zay tsy tadidiko na tapabolana androany angambany no nenjera teny an-tsena izy teny amin'ny tsenan'ny cure teny dia nentina natao test dia ny alarobia an'iny izy no testé positivement dia ny olona nanodidina anazy teo zany natao test dia rehefa natao test le olona dia amin'izao tsika mahita olona 5 zany hoe mivady aman-janany anankitelo mivadiny zany dia ny zanany anankiroa dia misy olona ao ambany tena testé positivement koa dia ny olona nanodidina an'ireo koa zany natao surveillance amin'izao aramaso zany tsy mbola efa natao test zareo fa miandry ny valiny zany hoe izy indray mbola sanatria vo. Ankoatran'ny fanakatonana sekoly iray sy lakilasy iray dia tsy mbola misy tsena be fanao isaky ny alakamisy. Ialantsiny aloha raha ny olona mpandraraha mpivarotra ao an-tsena isaka alakamisy ny tsena zany ny lasako. Ialantsiny raha nandray n'ilay fanapahan-kevitra hoe akatona ny tsena satria ny antony mba tsy famezivezen'ny olona be loatra. Jereo ary efa mikatona ny tsena jereo reny olona teny amin'ny arabe reny tamin'ny maraina. Isaorana ny fahendren'ny mponina alakamisy ny Fianarivo amin'ny anaiky an'ilay fanapahan-kevitra satria na dia ataoko hoe marary amin'ny alafin'ny ara-pitadiavana ary izy fa fahasalamana ny loharaniko reny. Misy amin'ireo marary ao amin'ity commune ity no ao an-tranony ihany no manaraka fitsaboana ary ireo praimonina no tena mifarimbona manampy ireo fianakaviana manaraka fitsaboana ao an-tranony. Fa ny fampitaona teny amin'ny tombo fiantsonana teny amin'ny fahasankarana indray androany ireo mpitatitra ao amin'ny zotra nasionaly sy regionaly tonga nanao fanadihadiana teny moa namanay ny Zavandriamahefa sy Tahiry Niaina. Efa 3 volana mahery teo izay no nena tao anatin'ny tsy fisina sy hanohanana tanteraka ireto mpiasa misehatra amin'ny zotra regionaly sy nasionaly ireto. Tsy nitsahatra ny taky ary nanao antsoavy tamin'ny mpitondra fanjakana izy ireo nandritra izay fotoana izay. Hatramin'izao anefa toa tsy hita taratra mihitsy izay mba vahaolana naroso ny fanjakana azy ireo. Fa ny mampalahelo anay dia izahay kejaina ao anatin'ny fioboana nefa misy olombitsy mitsetsa ny tombontsoa amin'ny alalan'ny fitateran'olona antsokosoko na amin'ny alalan'ny fiara-madinika io 4x4 na Starex dia ren'olona ireny tompoko no mihinana ny zavatra tsy tokony hohanina. Ekena hoe mbola anatin'ny fiadiana amin'ny valanaretana coronavirus isika izao fa tsy tokony atao ambany zavatra ihany koa nefa ny zoma olona sy ny fiainan'ny vahoaka madinika. Ny mampalahelo anay koa dia tsy fijerevana anay hoe mba olombelona ohatran'ny olombelona rehetra aina ane izahay tapaka asa izahay tapaka sotro fihinanana nona ianareo mba nona koa izahay mihinana ianareo zahay tsy mihinana ay zay no hita hoanina nareo tsy manampy anay nareo mba niantiheranay tsy afaka manampy anay. Raha ny nambaran'ny reto mpitatitra trany dia efa isy ny fiampiantsoana ireo lehiben'ny kooperativa eny anivon'ny ministera androany andrasana indray araka izany izay mba valiteny sy vahaolana omen'ny fanjakana.
fa atao anatin'izay efa-bolana nikatonan'ny orinasa PMU teto Madagasikara izay dia mbola tsy nisy nandray vola ireo mpiasa atao. Niverina nanao fitakiana indray izy ireo androany teny ankiraotra teny manoloana ny orinasa ny andinindin'izay vaovao izay. Hoentiny Jessica Miray eo amin'ny rindran-tsary ny Tahia ny aina. Ny fampitaony indray ireto mpiasan'ny PMU reto androany. Efa bolana izay no nikatonan'ny orinasa tsy mbola nisy nandray vola izy ireo. Rehefa nikatona izay dia nisy dingana betsaka natao dia ny zavatra hoe tokony hitranga izany izao dia hoe anome anay karama dijour zareo miampy arere 4 mois izay tsy nefaindry zareo tamin'ny fisokafana io vola voatapaka hoe omenanay hoe omena io nefa ny mbola tsy le droit nefa arirariry izay tao anatin'ny efa-bolana tsy hainay hoe ahoana ny marina tsy nisy ninona le karama nomeny toky ara hoe 10 jours tsy voaloha dia tsy hainay hoe ahoana moa izany ny peny droit anay. Raha ny fanazavany ireto mpiasa ireto hatrany dia niova ny mpitantana azy ireo ka rehefa nantsony dia nilaza fa tsy misy idirany intsony amin'ny volan'izy ireo. Tsy hitany ireto mpiasa ireto intsony araka izany izay hitodiana. Etaeta sy ny zavatra andrasana amin'ilay fivoriana eto aloha izany dia ny amoahana an'ilay volanay satria tena sahirana izay vehivavy mamelona tokantrano daholo izay nefa tsisy vola hoentina anaovana na sakafo raha tsy misy. Ny ankizy nefa efa mianatra ny andaovana ny écolage ny ankizy tsy misy manana tsy salama tsy manam-bola hitsaboana lisy satria ny hostia efa tsisy tsony dia izay ny takianay izany. Tsara ny mampatsiahy fa manodidina ny 700 ireo mpiasa manerana ny nosy. Any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny kosa indray dia rahampitso no iroso amin'ny fifidianana izay ho lehibe ny eo amin'ny fokotany Mangily. Nisy anefa ny olana eo amin'ny fokon'olona sy ny mponina ao an-toerana momba izany. Ny andinindin'izay vaovao izay hoentiny Germaine Menjanahary fanadihadiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Teraka savorovoro amin'ireo mponina ao amin'ity commune Mangily amin'izao fotoana izao ny fanapahan-kevitra izay noraisiny lehiben'ny distrika ao an-toerana momba ny fepetra ahafahana mirotsaka ho lehibe ny fokotany. Raha ny vaovao azo mantsy dia ezahany io lehibe ny distrika io ny tsirotsahany ilay kandida izay tianimponina ho lehibe ny fokotany. Le fanaovan'ny chef district Tilano 2 zakony fa hoe tian'ny fokon'olona le président fokotany amin'izao fotoana izao tsy tiany hilatsaka ilay izy ka ny fokon'olona milaza mila tany rehefa fa ilainay tetiavy tsara ny fitondranao manan'olo mananosy hainy mitantana azy ary tsy izy manao volontaire hoe zany latsaka fa fokon'olona milaza ary président fokotany amin'ny permanence nandritra folo taona maro mbola ilain'ny fokon'olona misy dikany izay tia ny taratasy nataon'ny fokon'olona eo amin'ny 216 ao anatin'ny fokotany eo hoe mitaky milatsahana angahina zany hoe tsy manaiky ny andro son'izay atao chef district ny fokon'olona hoe atolosina io deto zay manaiky rony io efa nakana amin'ireo zany fokon'olo Mangily nomady fa tsy tao izy. Andeha eny amin'ny vavahadin'i Madagasikara eny isika na eny Ivato raha ny marimarina kokoa mba ho fitsinjovana ny sosialim-bahoaka ao anatin'izao fiatrehana ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao dia misy ny zavatra matipaika izay napetraky ny ben'ny tanàna amin'ity commune Ivato ity. Nambaran'ny ben'ny tanàna mantsy fa mirongatra izay tsy izy ny asa fivarotantena eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Germaine Menjanahary Manora Andriamalala trany. Sahirana ny vahoaka malagasy miaina-tanteraka amin'ny sitrany ay ny ankamaroan'ny olona. Raha toka 3 no tokony ho zakany ity tsena be ny commune eto Ivato ity dia tafakatra hatrany amin'ny 7 ireo mpivarotra ao amin'ity tsena ity amin'izao fotoana izao. Fanamby apetraky ny commune moa ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka indrindra fa ao anatin'izao krizy izao. Tao anatin'ity fotoana ny fiboana ity dia mirongatra be ny mpivarotra eny amin'ny moron-dalana rehetra eny. Izay atao anatin'ny commune Ivato moa dia efa nahazo tsena lehibe io dia miezaka izahay ny mampiditra ny mpivarotra ao anatin'izany tsena ny Ivato izany. Miezaka izahay mpitantana atao anatin'ny commune izany miresaka amin'izy ireo tsy azo hivarotana eny amoron-dalana rehetra eny ary hoentinay mpilaminana ilay izy fa tsy sanatria hoe anaovana fihetsika mahery loatra satria mba fiveloman'ilay olona ihany koa ilay mivarotra noho izao amehana ara-pahasalamana izao dia tenenina mora ireo mpivarotra ireo ary manaiky ny nay atao anatin'ity commune ity misy ihany ireo hoe somary mafimafy loha kanefa moa amin'ny maha olombelona fampitsinjovana dia taritina izy ireo
hiditra ao anatin'izany tsena be ny vato izany. Raha mpivarotra teo amin'ny 3,000 no tokony ho tafiditra ao anatiny io. Amin'izao sika miteny izao andro natao ny fanasana 7,000 nisan'ny mpivarotra. Ada iverina amin'izay lafim-baovao ara-tsosialy izay ihany isika nampiantso mpanao gazety ihany koa androany ny fianakavian'ilay ray mpianakaviana Nodimandry rehefa voadona ny mpanakanto iray teny amin'ny lalan'ny Tsarasotra iny rehefa nafahany fitsarana nampiana olona ambony teto amin'ny fitondrana. Ny andindin'izay vaovao izay hoentin'ny Ravo Razafy Mahenina sy Tokra Marolahy. Nahitra mponjavonjy-maika ilay olona tompon'antoka nandonana faty mpianakaviana teny Tsarasotra taoriany fangatana sy netsika nataony fianakaviana manoloana ny fitsarana. Tsy mizanona treo anefa ny raharaha ny sy ny fahamarinana sy ny mpanajana lalàna velo eto amin'ny tany sy ny fanjakana no angatahan'izy ireo mandritra ny fitsarana ilay artista voatonotona nandona ny avany. Na eo aza izay famalina netaetan'ny fianakaviana dia mbola manao antsoavo ho an'ny tompon'andraikitra izahay mba izotra ao anatin'ny fahamarinana sy aradrariny tsy hisy teritery indrindra fa baiko avy any ambony ny toy ny raharaham-pitsarana mikasika iny lozam-pifamoivoizana teny Tsarasotra iny. Fa tena lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray nisy nandefa taratasy ho an'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina ny vakoka androany ny vovonan'ireo firaisamonim-pirenena mikasika ny fandaniana ny lalàna amin'ny fahazona mahazo vaovao malalaka. Ravo Razafy Mahenina sy Tokra Marolahy. Notsindry ny vondron'ireo firaisamonim-pirenena voalohany tao anaty taratasy misokatra nalefa ho an'ny ministry ny serasera androany fa efa mpanao gazety ny ministra ary mahafantatra tsara ny mahazava-dehibe ny tokony andaniana ny lalàna ny fahazona vaovao malalaka ahafahany vahoaka malagasy tsy akanavaka mahazo vaovao mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena. No tsy fisian'ny fahavonona ny fanjakana nanao izany na emtradrany ny sosikevitra miantso ny ministra indraindraiky izy ireo na mafisy ny vovonana ireo firaisamonim-pirenena ihany koa fa na eo aza ny amehana ara-pahasalamana tsy azo atao intsony ny hanemorana ny fandaniana izany. Sosikevitra no narosiny izy ireo ny ampiasana ireo teknôlôjia moderna amin'ny fandiniana ny lalàna ary ny anajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Efa nisy raha teo ny fandiniana nataony teo anivon'ny ministera tamin'ny taondasa ka nahafahana nametraka volavolan-dalàna sy ahafahana mandany izany eo anatin'ny fivoriana ara-potoana ankehitriny. Fa ho faranantsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa ny fahampahalalam-baovao amin'ity takariva ity eo amin'ny maresaka any Frantsa ny amin'ny fiatren'izy ireo ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao ary eo ihany koa ny toy ny nahafaty an'i George Floyd any États-Unis any. Ravo Razafy Mahenina sy Toky Marolahy. Any États-Unis mitony fihetsiketsehana na efa voalevina azy George Floyd ny révérend Al Sharpton sy Joe Biden nandritra ny fandraisam-pitenenany. Atao anatin'ny gazety USA Today nampatsay ity filoha-hevitry ny Barack Obama tamin'izany fotoana fa efa tonga izao ny fotoana ifoazana manoloana ny fanavaka vahambolon-koditra. Joe Biden izay tsy ivona fa sady kandida ho filoham-pirenena avy amin'ny antoko demokraty. Nandritra ny fotoana maro izao no niaina teo ambanin'ny vahoan'ny fotsy hoditra ny mainty hoditra. Anisan'ny fangatahany maro ny anatsarana ny riseritra ataon'ny polisy. Ny alatsinainy teo araka ny navoaka ny gazety Washington Post nametraka volavolan-dalàna ny vanany ravitra misy eo anivon'ny mitandro filaminana sy lalàna hafa ary zareo avy amin'ny antoko demokraty. Fangararahana sy fomba fampiasana hery no anisan'ny fanovana mirakitra ao anatin'izany. Any Frantsa kosa asa manodina nefa 7,7 no very tao anatin'ny 3 volana. Ny enatra amin'ny 2,5 izany ho an'ny sehatra tsy miankina ary latsaky ny 4,1 ho an'ny miankina amin'ny fanjakana. Vokatry ny fihiboana araka ny tatra navoaka ny NIC androany. Teo anelanela ny volana janoara hatramin'ny volana martsa teo. Ireo sehatra rehetra misy no voakasika amin'izany saingy mihamafy kosa ny eo amin'ny sehatry ny fanamboarana trano izay nahavery asa hatramin'ny 10,5 ho an'ny sehatry ny indostria latsaky ny 7,7 ary ny sehatra fahatelo latsaky ny 1,3 ny tahan'ireo very asa. Dia ny tsara ho fantatra tany États-Unis sy tany Frantsa iny ihany koa tompo klasy tompoky vavy no nanakatona tanteraka indray ny fampalalam-baovao tamin'ity alin'ny alakamisy ity ankasitrahana feno moa ny safidinao miara-dalana hatrany amin'ny MBS. Aoriana izao fotoana rahantsika eto izao dia The Book of Eli io no sary mihetsika arosiny MBS ho anao. Karazana science fiction izy io ary Denzel Washington kosa no ilalao izay. Ny tenanay mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Filma tompoko.